Salamy, tonga soa anatin'ny fandarana Sandrify. Iarahana manatontosa amin'ny Paris Région Expertise Madagascar sy ny commune Antananarivo renivohitra izy ity ho fanomezam-boninahitra an'ireo vehivavy nanamarika ny tantaran'i Madagasikara. Ny tontolon'ny saripika no menavahana amin'ity fandarana an'io ity. Teraka tamin'ny taona 2010 sy 700 Edvige Razafy ary nodimandry tamin'ny taona 2020 sy 700. Izy no mpankasary vehivavy malagasy voalohany indrindra. Isan'ny nampiavaka azy ny fametrahany maha izy azy teo anivon'ny fiarahamonina. Dia hoe notsika ny fitantaran'ny Liva Pio Ramahazo Manana izay zanaky ny ravaviny. Edvige Razafy dia hatramin'ny fahazazany dia liana be momba n'ilay fakana sary. Rehefa avy mianatra mbola tany amin'ny EPP école officielle moa filaza azy tamin'izany dia efa tonga dia efa mandeha mankao amin'ny studio be dilony amin'ny voalohany tany Diego zany ny rainy tamin'izany fotoana izany dia nanita-doha izy nataony izay ifandraisana tsara amin'ireo client ohatra ny banianina ny tena betsaka tany Diego tamin'izany dia manatona an'ilay banianina eo tanàna izy dia mianatra kely an'ilay teny banianina dia rehefa tonga amin'ny banianina dia izy ny mseho miaraba dia mampandroso dia farany ny ekendray ny ijanona ao anaty studio taty oriana ny anaran'ilay makasary dia ny tenany nafinaritra azy ny nanao autoportrait ny ezaka nampianatena sy ampianarin'ny ray ny mazava ho azy izy dia mahay manao lakozy be mihitsy dia nampiaiky ny olona rehetra fa zay nataony hoe soa ihany afa nianatra nampianatena fa tsy sanatria vonka ny olona fotsiny manotrina n'ilay fiaraha-misakafo dia zay foana ny insisteny namporosiny nay zanaky ny ray tapo aminy hoe mianara tsara fa rehefa mahay dia misokatra ho azy ny lalana rehetra. Izy moa tsy nanambady tsy niteraka fa ny zanaky ny ray tapo aminy misy 17 zahay dia anisany tena nafinaritra azy ihany koa ny makasary anay Menakavy. Nakasary ihany koa izy zany mivoaka amin'ny tamin'ny gazetiny dadanay. Nanao ahoana kosa ny fahitan'ny mpakasary amin'izao fotoana izao ny asa-pamoronany. Isan'ireo mpakasary vehivavy manamarika ny vanim-potoanantsika Felana Rajaonarivelo. Ho raisintsika izy aneho ny heviny mahakasika ny saripika izay navoaka ny Edvige Razafy. Nanaitra be analo zany hoe ay tamin'ny vanim-potoanan'ny Edvige fa nisy vehivavy mpakasary. Teo zany vao nafantatra hoe izy ny vehivavy mpakasary gasy voalohany dia zay zany vao nitady hoe izy ohatrany sary ataony parcours-ny dia tena ohatrany hoe zareo tena anisan'ny nanamarika anahy dia le hoe dadany mpakasary dia nandinika sy naraka ny zavatra ataony dadany izy dia hoe anao mbola tsy maintsy mianatra fa mbola akisy ohatran'izany dia nefa dadany mandray vahiny dia le hoe mianatra teny vahiny indray izy dia lasa mandray an'ilay olona na tiany dadana sy dadana zany lasa eo foana ihany izy zay le hoe rehefa misy zavatra tianao atao anankiray dia mitady fikafika ianao fa anao an'io dia avy eo hoe tena lasa nataony amin'izay le sary fa nisan'ny tena nahavariana anazy zany le autoportrait-any en studio le izy dia mahita an'le décoration rehetrarehetra sy le fipetrany amin'ilay sy hitanao be koa izy hoe tena vehivavy miaraka amin'le talon be le fijorony fitaovana anankiray tena ahafahany m'sexprimer be zany le fangalana sary ny tena anisany nanamarika na amin'ny sariny izay hitako koa tena le estetika hoe hitanao zany le touche hoe misy vehivavy ao ambadiky le zavatra atao sy détail kely sy ohatran'izany dia nanamarika sy hitanao amin'ny sariny zany le volonté artistique sy le signature zany rehefa maty ny dadany izy nitazona n'le studio zareo no natara-pahasalamana dia najanona le izy fa nefa naka sary foana izy mandra-pahafatiny tena hoe ok chapeau. Nahay ny fanerasera tamin'ny rehetra izy ary isan'ny nampiavaka azy ny fakany sary ny tenany sy ny fakana sary ivelany trano fakany sary. Eto amin'ny tapany faharoan'ny fandarana kosa dia idirantsika misimisy kokoa ny tantaran'ny Edvige Razafy. Iarahantsika amin'ny Rajaona Arsan Elianta izay mpampianatra, mpikaroka, mpahay tantara eny amin'ny Université Antananarivo. Inona no tena nampiavaka ny Edvige Razafy? Edvige Razafy dia vehivavy mpakasary vehivavy ihany koa ary mpampiseho ny kantom-behivavy tamin'ny alalan'ny sary. Tena nanamarika ny ankonana sy ny fianakaviana be vehivavy tena naliana ny olona nakao amin'ny Edvige Razafy satria Edvige Razafy dia vehivavy tena mahay mikitika manatsara ny sary. Tony ahoana ny nahafahany nametraka ny haingam-panahiny io teo amin'ireo mpanjifany? Mbola zazavavy kely Edvige Razafy dia efa niara-niasa tamin'ny rainy izay mpakasary malaza atao hoe Joseph Razafy tompony io studio Zenia Santa taty aoriana io ary mbola kely izy dia efa nanampy ny
indraindray ny amin'ny asa fikitiana sy fanatsarana sy fandokona ny sary io. Rehefa nodimandry ny rainy dia niraisy ny studio Razafy nanomboka tamin'ny taona 7 dia nanampy azy tamin'izany ny anadahany Andrianarively izay olona nianatra ny fahaiza-manao momba ny sary sy ny Zodany Arsène Ramazomanina mpanao gazety mikirakira sary ihany koa. Dia nampitombo be ny fahaiza-manao ny Edvige ny nifandraisany tamin'ireo anadahany sy ny Zodany ireo ary nametraka ny sy ny manokana ny sary nataony Edvige Razafy. Inona zany ny tena zava-baovao nentiny Edvige Razafy teo amin'ny tontolon'ny saripika? Edvige Razafy dia fantatra tamin'ny fanaovana sarin'olon-tokana miseho amin'izay iverin'ilay olona hoe io no hatsarany indrindra, dia mampiseho izay tsara sy tsara aseho, tiany olona aseho sy ainy ihany koa no mampiseho azy. Amin'ny mahavehivavy azy tony ahoana ny fanambina hatrehany nametrahana an'io talentany io? Enina nandritra ny vanim-potoana ela tokoa dia lehilahy foana no fantatra sy hita re mikasika ny fangalana saripika. Ka izay no nahatonga ny Edvige tena nisongadina. Efa tamin'ny andron'ny rainy teo aloha ny vahiny, reny tirailleur, miaramila, tokantranona mpanankarena ny tonga mandeha maka sary tao amin'ny studio Razafy. Tsy very ireo mpanjifa ireo na dia vehivavy azy nitondra taty aoriana satria tsy latsa-danja noho ny fahaizan'ny rainy, fahaizan'ny Edvige. Ary tsy vehivavy ry tokana irery Edvige satria nisan'ny studio Edina ihany koa ry Hélène Razafitrimo izay nanimbo ny vadiny atao hoe Jean Razafitrimo sy vehivavy mpakasary hafa ihany koa teto Antananarivo. Eny ary izay ary no amin'iny ankasitrahana i Radio Narson Elianta nanaiky ny fampiarana tamintsika. Misaotra nareo mpiaino ihany koa. Veloma.